أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورينني ديرا سيفنات زينتوكتشكني الله سبحانه وتعالى ari tsoda mitafitafo an'le iraka mafatoko Muhammad sallallahu alaihi wasallama dia faly miarabanareo ndray manaraka tsy tapaka an'izao programa mahakasika ny volana Ramadan izao. Raha lay sara mandeny ajany isany tefitsika dia niresadresaka mahakasika an'ireo barakat na ny fahasoavana izay azotsika mandritry ny volana Ramadan. Resadresantsika teto fa Allah subhanahu wa ta'ala mandritry zany volana Ramadan izany dia sokafany amintsika ny varavaran'ny paradisa ary akatony varavaran'ny afobe ary tsy vitany izany ihany koa fa aidiny na fatoran'ny shaitoany na ny devoly. Ary ao anatin'izany volana Ramadan zany dia misy alina iray tsara lavitra mihoatra ny arivo volana. Raha ohatra izany ny voninahitra sy fahasoavana izay natolotra Allah subhanahu wa ta'ala atsika pino islam maneran-tany, inona raha ireo karazana zavatra izay hotanterantsika mandritra zany volana Ramadan izany. Raha mametraka fanontaniana itsika inona aby ireo karazana zavatra mety hotanterantsika mandritra ny volana Ramadan, na aina nahnu fi hadha ash-shahr al-karim, aiza itsika mandritra zany volana Ramadan zany, aiza ny tenantsika ao anatin'izany volana Ramadan zany, izany volana feno fahasoavana izany. Aitsika tsara raha lay siray maneny ajany isany fa ny volana Ramadan dia ayaman ma'dudat, andro voafetra na andro izay azo isain-tanana. Min al-a'mal allati yanbaghi alayna an nakhtanimahu fi hadha ash-shahr al-karim, anisan'ireo asa izay tsara tanterahantsika sy ifaninanatsika mandritra zany volana masina volana Ramadan izany dia at-tauba, ny fibebana. Aina nahnu fi hadha ash-shahr al-'azim min at-tauba, aiza ny tenatsika ao anatin'izao volana masina volana feno fahasoavana zao manoloana zany fibebana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Fa hadha shahrun yakbaru Allah fiha ala khalqi wa yatakabbalu Allah subhanahu wa ta'ala mimman taba. Ity volana masina ity, volana feno fahasoavana ity dia volana izay anekeny Allah subhanahu wa ta'ala an'ireo zanak'olombelona fa indrindrandrindra ny mpino islam, ary ekeny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa ny fibebana izay ataony ny olona anankiray. Aitsika tsara fa Rasul sallallahu alaihi wasallam raha lay saray maneny ajany isany raha iandro rehefa nanao khutba izy na nitoroteny tao anatin'ny masjidiny, de rehefa niakatra tamin'ny totohatra na escalier voalohany izy de niteny manao hoe amin. De rehefa niakatra tamin'ny escalier faharoa ihany koa de niteny amin, jusqu'à tamin'ny fantelo niteny amin. De rehefa vita izany toroteny Rasul sallallahu alaihi wasallam izany dia gaga ry sahaba no sady nametraka fanontaniana taminy manao hoe zay androany ty nahita karazana teny izay niteneninao Rasul sallallahu alaihi wasallam tsy mbola faheninay hatrizay. De namarina an'ireo Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao hoe angao izy heninareo zavatra niteneniko, de niteny reo mpanaradia mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe heninay ry Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka nanazava Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe zaho izy rehefa niakatra tamin'ny escalier voalohany dia tonga tamiko Jibril ka niteny tamiko manao hoe khaba wa khasira, zany hoe maty antoka no sady very maina tokoa ny olona anankiray raha tratra ny volana Ramadan nefa teo ampelatana ny ray aman-dreniny izay tratra antitra nefa tsy nahavita napiditra azy tao anatin'ny paradisa akory izany ray aman-dreniny izany. De nitenenin'ny Jibril alayhi salam Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe tenenanao Rasul sallallahu alaihi wasallam amin, de niteny ao izy amin. Raha itsika tsara fa ny doan'ireo mpaminany dia makbulna ekeny Allah subhanahu wa ta'ala avy hatrany.
de rehefa niakatra ndray Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'ny esika le faharoa de niteny Jibril alayhi salam mana hoe ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lah fakultu amin. Lavitra no sady latsapanenenana ny olona iray zay nahatratra ny volana Ramadan nefa tsy voaveloka akory ny heloka izay vitany, nefa tsy voafafa akory ny fahotana izay mitaterany teto ambony tany nandritra zany taona izany. De niteny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin. Tsy inona raha laisa ray amanena jany isany titsika teneniny eto fa ny volana Ramadan nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika tsirairay avy mpino islam maneran-tany mandeha angatahantsika fibebana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, angatahantsika famela-keloka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo karazana fahotana izay notaterahantsika nandritry izay taona maro izay. Za manontany tena, tsika rehetrarehetra dia manontany tena, moa ve le fahotana nataontsika be mihoatra ny fahotanan'le olona anankiray araka ny tantara izay tanterany Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisinazy fa hoe namon'olona 7 na 99. Moa ve fahotantsika ambony lavitra mihoatra ny olona io, nefa haitsika amin'ny tantara fa izany lehilahy zany rehefa tonga tamin'ny andro nanana fikasana izy andeha bebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, rehefa nandeha nanontany an'le mopera dia niteny le mopera fa hoe ny fahotana izay vitanao de efa maro tokoa ka tsy ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala, nefa ny fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala sy nindrafony Allah subhanahu wa ta'ala dia mielim-patana no sady mivelatra ho an'ny mpanompony rehetra. Ka rehefa naheno zany valim-panontaniana izany ty lehilahy ty dia nivonony ihany koa ioranga io ka nifenony zato ny olona ny vonony. Rehefa naheno an'iny ito lehilahy io de naheno tamin'olona sasany fa hoe misy olona anankiray mana-pahalalana ary afaka anotaninao am'izany zavatra nataonao tsy mety izany. Ka nandezina anontany an'io lehilahy anankiray manam-pahaizana io de niteny io lehilahy io fa hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia rahmatuhu wasi'a, nindrafony Allah subhanahu wa ta'ala de mivelatra no sady misokatra ho an'olona rehetra. Ka raha izany fahotana nataonao izany tonga anao mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala de ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala fa nisosokevitra zay ho teneniko aminao, okanao hiala amin'le toerana izay nipetrahanao na nateterahanao zany fahotana izany, mifindranao amin'ny toerana ohatran'izao. Ka avetrany ito lehilahy ito nandeha nifindra amin'ny toerana izay tokony andehanany bebany io, nefa tsy inona akory fa rehefa tonga teo an-tenatenandalana izany lehilahy zany dia tonga aminazy ny malakul maut. Ka rehefa tonga aminazy malakul maut tratra ny fahafatesana izy, tonga ny anjely anankiroa, ny anjely ny afo be sy ny anjely ny paradisa niady an'izany vatan'ny lehilahy izay na tonga na nanatanteraka fahotana izany. Niteny ny anjely ny afo be fa hoe ito olona ito tsy ary nanatanteraka asa soa nandritry ny fiainany teto ambony tany, nefa ny anjely ny paradisa ndray de namaly fa hoe ito olona ito kosa dia miaraka aminy satria izy efa nanam-pikasana anova ny tenany ary tonga ibebaka manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka rehefa avyeo nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala anjely iray izay itsara reo anjely anankiroa reo, nefa moa Allah subhanahu wa ta'ala no nindrafony Allah subhanahu wa ta'ala be manoloana zany mpanompony izay tonga ibebaka sy mitalao sy angataka famela-keloka amin'izany dia naisaka Allah subhanahu wa ta'ala avetrany ny vatany io lehilahy io ka natonga anazy nanaraka ny anjely ny paradisa, ka natonga anazy zany ho tafiditra ao anatin'ny paradisa ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha laisa ray aman'reny ajany isany hitatsika am'izany tantara izany fa ninninona fahotana ataontsika eto ambony tany, ninninona karazana fahadisoana izay nataontsika, Allah subhanahu wa ta'ala dia manokatra ny varavarany raha ohatra tsika tonga mibebaka sy mandondona ny varavarany Allah subhanahu wa ta'ala, ny varavarany nindrafony Allah subhanahu wa ta'ala. Ahitsika tsara fa Iblisa alayhi lana rehefa izy nanao karazana conversation miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala na fifampiresana miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ny fanta izy manao hoe bi'izzatika wa jalalika la ughwiyannahum
ma zala arwahuhum fi ajsadihim. Zao de mifanta mivoninahitrany ao Allah subhanahu wa ta'ala fa iza dia amerivery sy anary an'ireo mpanomponao raha toaka ka nifanain'izy ireo mbola ao anatin'ny vatateran'izy ireo. Jereo am'izay indra fony Allah subhanahu wa ta'ala mamaly avetrany Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe bi'izzati wa jalali bi'izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum ma damu istaghfaruni. Ary zao ihany koa de mifanta mivoninahitroko ambarany Allah subhanahu wa ta'ala za de tsy mitsahatra mamela heloka sy mamela mifamelan-keloka izay vitan'ireo mpanompoka reo raha ohatra izy ireo tsy mitsahatra mangataka famelan-keloka amiko. Ka eto tsika raha laisa ray aman'eny ajanisany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izao volana feno fahasoavana izao de manokatra ny varavarana, manokatra ny varavarana indra fony mba hahatonga atsika ahazo n'izany famelan-keloka ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala misy ge no miantso atsika mba hibebaka aminy am'ireo karazana fahotana izay vitatsika manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Allah subhanahu wa ta'ala miantso atsika manao hoe aina tadhhabun alakum ilahun ghairi. Aiza ny lalana andeha reo? Andeha ho aiza ianareo? Moa ve ianareo manana tompo hafa ankotrako? An'ama alaykum ahadun bimithli ni'ami. Moa ve nisy karazan'olona hafa nanome fahasoavana anareo mihoatra an'ireo fahasoavana izay natolotro anareo? Awajadtum rahiman kamithli. Moa ve nareo nahita olona anankiray be indra fio mihoatra anahy? Tsia, ngamba ny valiny teny de hoe tsy misy be indra fio mihoatra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary hadith al-Qudsi araka ny tanterainy Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala miantso atsika manao hoe ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ianao taranaky Adam, ianao raha toaka mangatakamo sy mitalao amiko de ho fafako ny fahotanao ary tsy hisy dikany amiko velively izany. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ianao taranaky Adama o, raha ohatra ny fahotana io tonga amin'ny farantampony lanitra, zany hoe tia nitenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotana io be tahaka ny avon'ny lanitra ka tonga anao mibebaka amiko de ho fafako ny fahotanao ary tsy hisy dikany amiko velively izany. Ya ibna Adam innaka law ataitani bikurabil ardi khataya. Ianao taranaky Adam, ianao raha mitondra an'ireo fahotana tahaka ny velaran'ny tany rehetrarehetra io, thumma lakaitani la tushrik bi shay'a la ataituka bikurabiha maghfira. Aveo anao tonga tamy miona amiko amin'ny andro farany nefa anao tsy nanao shirky na tsy nananambatra ny Allah subhanahu wa ta'ala velively ka tonga ho hitondra n'izany famelan-keloka zany tahaka ny velarany tany ihany koa. Raha laisa ray aman'eny ajanisany ny volana Ramadan dia mitaky amintsika am'izany taobana famelan-keloka, fangatana famelan-keloka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany. Matotsika mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fofinaina mandritry n'izao volana Ramadan izao, Allah subhanahu wa ta'ala misy no mitaky amintsika am'izany fibebana izany. Engany Allah subhanahu wa ta'ala anome fahasoavana sy fahasalamana ary fahazotona ho atsika rehetrarehetra ahafahatsika mangataka sy midodododo amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala am'izany fangatana ny famelan-keloka izany. Satria tsika io raha laisa ray aman'eny ajanisany dia mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zay mahatonga ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amiteny amintsika manao hoe kullu ibni adama khata wa khairul khata'ina tawwabun. Ny taranaky Adama rehetrarehetra dia mpandiso ary mpanao fahotana, fa ny tena tsara sy mendrika am'ireo taranaky Adama dia izay tonga mibebaka sy mangataka famelan-keloka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.